izy no nisiam-piainana dia ilay fiainana mandrakizay. Izany no anasako anao indray amin'ity fihaonantsika manokana ity. Ambifaliana indray no ianako aminao amin'izao herinandro vaovao izao. Ahafahantsika indray miaraka manohy ny fiarahantsika mandinika ny tenin'Andriamanitra izay mifantoka betsaka amin'ny filazantsarany Jaona sy ireo lohahevitra ao anatin'izany. Mialohan'ny rahantsika mandinika ny amin'ny androany dia manasa anao mba hiaraka hivavaka amiko. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara indrindra izay any an-danitra, misaotra anao indray izahay fa tafahoana soamatsara amin'ity fotoana ity. Andinika ny teninao izahay, mangataka ny famelan-keloka ary mangataka ny fanena masina mba ampianatra anay, ampitoerinao aty amponay, mitahy izao mpiaino izao, mitahy ny mpiara-mandinika amiko izany teninao izany. Dia apetraka anao izao fotoana izao fa nivavaka tononona izay agnatanay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristo. Amen. Ny fiadanan'ny Tompony ho anao sy ny ankohonanao ety am-piandohana izao fiaraha-midinika izao isika. Izy no nisiam-piainana dia ilay fiainana mandrakizay. Raha vao miteny an'izany isika hoe izy no nisiam-piainana dia toa miverina sahady, verina indray isika any amin'ny Jaona toko voalohany. Ao amin'ny filazantsarany Jaona toko voalohany, manomboka amin'ny andininy voalohany andio vakitsika indray. Dia izao no voalaza ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Ambaran'ny apôstôly Jaona zany, mazava tsara fa Andriamanitra Jesosy, ilay teny tonga nofo, zanak'Andriamanitra izy. Ary voalaza arak'izany fa ao amin'ny andininy fahaefatra dia milaza manao hoe izy no nisiam-piainana ary ny fiainana no fanazavana ny olona. Jesosy no nisian'ny fiainana. Ary raha vao miresaka ny fiainana isika dia milaza ny hoe fiainana mandrakizay izany. Jesosy no tompo ny fiainantsika. Izy no antony fiainantsika. Noho ny fananan'i Jesosy fiainana ao aminy dia azo ny atao ny manome fiainana ho antsika tsirairay avy. Mahafinaritra izany. Jesosy no ilay fiainana. Inenina amin'ny telopolo no ahitantsika teny hoe fiainana ao amin'ny filazantsarany Jaona. Ary raha vao miteny hoe fiainana isika amin'ny filazantsarany Jaona dia ilay fiainana mandrakizay no anton'izany. Jesosy ilaina n'olotra fiainana ao antsika. Izay ny voalaza eo amin'ny andininy faharoa sy ny andininy fahatelo manao hoe izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao na dia iray aza. Jesosy no nisia ny fiainana, dia ilay fiainana mandrakizay. Mipetraka ary ny fanontaniana fa nahoana ary izy no tonga teto amin'ity izao tontolo izao ity? Nahoana Jesosy no tonga teto amin'ity izao tontolo izao ity? Anton-javatra efatra no mba ho jerentsika androany. Maro ireo anton-javatra nahatongava Jesosy, fa antony efatra no ifampaherezantsika amin'ity androany ity. Ao amin'ny filazantsarany Jaona toko voalohany ka ny andininy fahasivy amby roapolo dia izao no voalaza ny teny. Noho ny ampitso dia nahita an'i Jesosy avy nanatona azy i Jaona. Ka hoy izy, indro ny zanak'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana izao tontolo izao. Ny antony voalohany nahatongava Jesosy ho eto amin'ity tany ity mba ho eo amintsika dia ny anaisotra ny fahotana izao tontolo izao. Fantatsika tsara ny zavatra nitranga fa rehefa nanota ny olombelona dia Andriamanitra ihany no nanolotra ny vahaolana. Jesosy ny vahaolana ny fahotana. Ny antony nahatongava Jesosy zany dia izao, anaisotra ny fahotako, anaisotra ny fahotanao. Mampahery zany. Zay ny antony voalohany. Ny antony faharoa dia izay voalaza ao amin'ny filazantsarany Jaona toko fahatelo ka ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Izao no voalaza ny teny. Andininy fahaenina ambin'ny folo.
fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanalay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Ny antony faharoa zay hitantsika eto amin'ny andinity zany, nahatongavan'i Jesosy dia ny mba hamonjy izao tontolo izao, ny hamonjy antsika mba hananantsika fiainana mandrakizay. Zany no nahatongavan'i Jesosy. Mahafinaritra sy mampahery anao mpiara-mandinika amiko izao dinidinika izao, fa ny antony nahatongavan'i Jesosy dia ny hamonjy anao, hanome anao ilay fiainana mandrakizay. Ny antony fahatelo zay ho resantsika dia izay voalaza amin'ny filazantsarany Jaona toko fahaenina ka ny andininy fahaefapolo. Filazantsarany Jaona toko fahaenina ka ny andininy fahaefapolo. Zao no voalaza ilay teny: fa izao no sitrapony raiko, dia ny azony zay rehetra mijery zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay, ary izao anangana azy amin'ny andro farany. Ny antony fahatelo nahatongavan'i Jesosy araka ny filazantsarany Jaona dia ny hanome antsika manamafy ilay filazan'ilay teny teo, hanome antsika ilay fiainana mandrakizay, hanangana antsika mba hananantsika ilay fiainana mandrakizay. Tianao ve zany? Ary raha tianao izany, atolory ho an'i Jesosy ny fiainanao. Ny antony fahaefatra zay ho resantsika dia izay voalaza amin'ny filazantsarany Jaona toko voalohany ka ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Filazantsarany Jaona toko voalohany ka ny andininy fahavalo ambin'ny folo dia zao no voalaza ny teny manao hoe: tsy nisy nahita an'Andriamanitra naoviana na oviana, fa ny zanak'ilay tokana izay eo an-tratrany ray, izy no nanambara azy. Ny antony fahaefatra dia rentsika eto zany nahatongavan'i Jesosy eto amin'ity tany ity, dia tonga izy mba haneho amintsika ilay rainy zay any an-danitra. Voalaza teo fa tsy nisy nahita an'Andriamanitra naoviana, fa kosa mahita an'Andriamanitra isika amin'ny alalan'i Jesosy. Androany ary Jesosy no nisiany fiainantsika tsiray avy. Jesosy ilay fiainana mandrakizay ho antsika. Tadiditsika be le zarantranga tany anefitra, le voalaza ny teny manao hoe: tahaka nanandrata Mosesy ny menarana tany anefitra, no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Hitantsika tamin'ny tantara tany anefitra fa tahaka ny nakan'ilay menarana varana ny toeran'ireo Israelita izay voakaikitry ny menarana, no nakan Jesosy ny toerantsika. Isika mantsy ry mpiara-midinika ry fianakaviana isany, isika mantsy dia noratrain'ny fahotana, nosimban'ny fahotana, ka dia zao no raisin'i Jesosy ny famaizana tokony ho antsika mba hananantsika fiainana ao aminy. Koa mampahery anao androany, ty hitarika ny sainao androany, andery apetrakantsika indray eo amin'ilay tompony fiainana, ny fiainantsika amin'ity tontolo andro ity. Ka naiza misy anao dia aoka Jesosy no fiainanao, ka na mivoaka na miditra na mandeha na mitoetra anao, dia izy no antony fiainanao amin'ity androany ity. Ka samy mahery ny tompony hombanao ka hitantana ny fiainanao indray androany. Amarana izany amin'ny alalan'izao vavaka izao isika ankehitriny. Andriamanitra rainay eo misaotra anao izahay noho izany loha hevitra mampahery anay izany, satria ianao tokoa no nisiany fiainanay, ary mbola ianao no mbola vonona hanome fiainana ao anay, ary tsy fiainana eto amin'ity tany ity ihany fa fiainana mandrakizay. Aoka izany no mampahery anay, ary aoka izany no mampitraka anay, ka hoery manosika anay etrehanay ampifaliana ny tontolo andro izay ho atrehanay. Dia mitahizo ampiaino izao, mitahianay tsiraray avy, aza mafoy ary aza masaraka anay. Fa ny vavaka dia tononinay sy ankatanay noho ny amin'ny anara Jesosy. Amen.